sabotsy alina fa 1 ny volana aogositra taona 2024 dia miaraba finaritra indray tompoko vavy sy tompoko lary dia asaina ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana aleo resahana anao ny sehatra amin'ity anio ity hovahintsika atao anatin'ny fandaharana ary ho amin'ity anio ity dia Andriamatoa Nambinina Raherimampianina mpitondra teny ny tanora RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara sady mpanohana ihany koa ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Miaraba tompoko. Miarabanao Iando ary miaraba ny vahoaka malagasy miaino sy manaraka izao fandarana izao ary mamerina fisaorana amin'ny fanasana ny tenanay hitondranay ny fomba fijery ho an'ny toetra ara-pirenena sy Antananarivo manokana. Eny ary tsy hampiandrelantsika mpanaraka ny fandaharana fa ndeha dia ho atolotratsika avy hatrany ny lohahevitra izay voaboasana ato anatin'ny fandaharana amin'ity anio ity araka ny fanambarany Nambinina teo moa izany Nambinina Raherimampianina teo dia mahakasika indrindra ny commune Antananarivo renivohitra anisan'ny resahantsika betsaka ato anatin'ny fandaharana ny fanendrena ny filohan'ny délégation manokana vaovao fa eo ihany koa ny mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ary ny firotsahako fidiny ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana dia nasanantsika ary anaraka izany hatramin'ny farany manasantsika ihany koa hitsidika ny pejy ny record Madagasikara fa azontsika arahina manontolo ao amin'ny pejy izao fandaharantsika izao andeha hiditra avy hatrany amin'ny votoantin'ny fandaharana ary sika amin'izay fanontaniana voalohany mahakasika indrindra ny fanendrena ny filohan'ny délégation manokana ny commune Antananarivo renivohitra ary Lala Ramanantsoa inona no azon'ny tanora RMDM ambara ao anatin'izay mety hitondra mbola mety hitondra fiovana ihany koa any Antananarivo hoe sa mety manahoana izay hoe fanendrena ny délégation manokana vaovao izay. Ya, rehefa izy moa no voatendry ho PDS n'Antananarivo dia nitsaroana avy hatrany raha matadidy ny vahoaka malagasy anareo mpanao gazety mino fa manana tahiry-tsara tahiry-peo zany amin'ny hoe ary lala Madavision fahafantarana azy aloha dia candidat be ny tanàna izy tamin'ny fotoan'androny ny lokaloka ny fampiresahany tamin'ny vahoaka nandritra fampelezan-keviny dia ny hoe hisy angalatra fako eto Antananarivo fa ho vidin'ny commune ny fako. Ka eto zay dia efa velo mpanantenana sady hoe adio tokoa ve Antananarivo ary hananasa mpitsindroka fako tsosahirana ny samyva amin'ny fanangonana ny fako fa ny vahoaka ny andeha hoeny amin'ny dabapako dia samy anangona ny fako ny isa tokantrano ho aterina ho vidin'ny ao amin'ny commune na amin'ny kilao zany hoe ny ben'ny tanàna teo aloha ny teny fa atera ao amin'ny commune ny fako raha ohatra ka tsy madio ny tanàna. Dia ity PDS vaovao ity dia mampatsiandray koa le hoe hovidin'ny commune ny fako rehefa izy no ben'ny tanàna Antananarivo nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay nandraisany anjara ka io izy io lasa ben'ny tanàna mpisolo-toerana mino sy manantena fa za aloha efa manana fako tsy hanao ohatran'le raikala ny sehoseho iny fotsiny fa za ndray tena tonga hitondra ny tolo-kevitra hoe za manana fako zao taonina sao dia vidinareo amin'le hoe manana vina hanadiovana ny Antananarivo. Ataontsika tsetsatsetsasiatra no fantatry ny vahoaka malagasy hoe zany io PDS io tamin'izany fotoana dia tsetsatsetsasiatra anankiray ihany koa tamin'ny fotoan'andro ny rehefa niresaka Madavision teo dia hoe na be resaka ihany koa teto amin'ny tany sy ny firenena ny amin'ny hoe iza foana no afaka mamandrika maka ny toerana ahafahana mivarotra eto amin'ity Antananarivo ity dia rehefa ny mpandraharaha no misehatra sy miditra amina sehatra politika toy itony dia anankiray aloha hanatsaratsara kokoa ny ambaindain'ny raha ny fahafantarako ny ambaindain'ny fandraharahany hanampy anabe voko koa ny toerana azo ny ivalaparana na ampiasaina amin'ny ahafahany manatsara ny fampidiram-bola amin'ny fivelomany angamba. Fomba fijeriko zay azo averina aty amiko raha ohatra ka mety ho diso zay fa zay mpanenjika braderie satria zay moa mba misy fotoana mba manenjinenjika mba mivarobarotra kely amin'ireny satria Nambinina Raherimampianina dia olona fiarahamonina ary olona misehatra eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ataontsika anaty farangisosony zay rehetra zay fa iverenantsika amin'izay ilay fomba nanendrena n'ilay hoe PDS teto amin'ity Antananarivo ity ny fandimbiasana teto hatramin'izay ny fanendrena PDS dia saika PDS eritreretina fa hanavitra na hanarina n'Antananarivo
fa atombokitsika eo amin'ny PDS ateo aloha vao vetivety PDS Richard Manambitana moa zay hatramin'ny androany tsy reny sampeo fa ny fantatra fotsiny zany ny fanehoan-kevitra zany ambinina Raherimampianina de ny hoe mety diso casting ve ny mpitondra fanjakana raha ny PDS Richard Manambitana no nitendreny voaloha ka mambolana vitsy ato aoriana de io fa misy PDS vaovao ndray de sanatravina ve rapitso rafakapitso mbola ho diso casting koa de afaka ray volana roa volana de hosoloana PDS vaovao ndray ny fifidianana nefa raha nytety androna voakaniny avy eo anivon'ny gouvernement Tassinsenia dia efa tongotra zany hoe efa akaiky ny fepotona ny PDS zany nefa de misy asa maika amiandry raha tsy teny afa-tsy ny fahalovana Antananarivo raha tsy teny afa-tsy ny fahampotehana Antananarivo ka ny PDS isolo-toerana de anenjika andreo asa maika inona moa no nampimenimenina ny teo anivon'io commune io anankiray ary tena anisan'ny nampikaikaiky ny mpiasa eo anivon'io commune io raha tsy teny afa-tsy ny avy eo anivon'ny Sambava de tsy fahampin'ny arabola na mety ny tsy fisian'ny bonne gouvernance de tarany karaman'ny mpiasan'ny SMA tarany karaman'ny mpiasa ny commune amin'ny ankapobeny de mitarika grevy mitarika fimenomenomana teto amin'ity Antananarivo ity zany hoe tsy nahavaolana ny PDS teo aloha raha ny fahafantaranay tsy fantatra moa zay motif an'le mety ho démission lay fametraha-pelany fa ny fantatra zany raha ny fahitana azy de mety ho tsy nahavaolana matohatra amin'ny androany tsy namaly ho fantatry ny vahoaka malagasy fa raha iverenana ny PDS vaovao havaolana ve ho tonga ny amin'ny atao hoe andrasana Antananarivo ve andrasan'ny mponina Antananarivo ve de aleo ny tantara no itsara eto hoe tsy manana ekipa intsony ve ny fitondram-panjakana raha ny fomba fijery satria raha ny fahafantarana ny tsy ilay PDS vaovao io ny olana na ny mety ho faiza manaony fa Antananarivo ity de mila olona manana traikefa afaka tena anarina manomboka eny amin'ny vakiparitry ny fokotany eny makeo anivon'ny fokotany ary mamaly an'ilay arrondissement enina zany hoe tsy olona nandrakandrana ny 2.70 fokotany ve mba fantatry ny PDS teo aloha ary mba fantatry ny PDS vaovao hoe inona ny tena olana eny anivon'ireny fokotany ireny antaonany maro inona ny tena olana eny amin'ny faritra iva inona ny olana eny amin'ny faritra avo ary inona ny olana amin'ny ankapobeny ka mety miteraka nyty fahalovana eto Antananarivo ity ny omana ao amin'izany ve sa karazana tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra no ilay fahitana le hoe nahazo seza sa inona ny mety ho ambadiky ny mety ho fandraisana an'ilay fanapahan-kevitra raha izy aloha efa naniry no be ny tanàna fa efa antaonany maro zay de efa somary tsy de hita teo amin'ny sehatra politika raha za manokana tsy de nahita azy fa io izy io tafiditra indray ao anatin'ny sehatry ny politika satria toerana ara-politika io noraisiny io zany hoe raha bangotsika tokana zany lay Antananarivo amin'ny ankapobeny de saika anaovana kajy politika ny amin'ny hoe hoavy ny fifidiana be ny tanàna de tsy maintsy tsy manao karazana casting andrana karazana ballon de sonde moa fomba fiteny azy amin'ny teny vahiny hoe iza no mety mamioditra kokoa amin'ny Antananarivo de tsy maintsy ametraka PDS anankiroa anatina fotoana fohy ve na mety mbola ho telo azy de miainga amin'io ny casting ny amin'ny hoe iza no mety ho afaka ifanandrana amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy eo satria raha ny fantatra sy ny hita de somaro manatombo kokoa ny avy amin'ny mety ho candidat ny fanoherana ianto. Makasika izay indrindra mantsy satria mifandraika hatrany ihany koa moa ny lohahevitra izay ho resantsika eto anatin'ny fandarana amin'ity anio ity vao andro maromaro izay no nanatanteraka fanambarana ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sady filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara ihany koa fa hirotsaka ho ben'ny tanàna ho fidiny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra anisan'ny mpanohana ny candidat Marika Ravalomanana Anambinina Raherimampianina inona no zambara makasika an'izay nanahoana ihany koa ny fandraisanareo an'izay hoe ho candidat ho ben'ny tanàna izay ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Ya ny safidy manokana mihitsy aloha Nambinina Raherimampianina ho mpiaradia amin'Andriamatoa Marika Ravalomanana
raha ny sary hita rehetra hatramin'izay dia ataoko angamba fa ny vahoaka malagasy no mitsara hoe makany amina fahitsiana manohitra amina foto-kevitra, manohitra mitondra sosi-kevitra, manohitra am'tsikera amina zavatra tena misy iainan'ny fiarahamonina hatramin'ny androany mitazona an'izay fomba fijery zay dia ny safidy manokana ny hanohana ny candidat Marc Ravalomanana amin'ity fifidianana be ny tanàna ho avy ity dia ambarako hoe manohana tsy misy fepetra satria raha ny fomba nanohanana tsy misy hoe andeha hitady seza na andeha hitady toerana satria ao ambadimbadika ao anatin'ny tambazotra-tserasera ao moa dia betsaka ny miditra MP aty amiko hoe nga elahy miray lisitra amin'ny Marc Ravalomanana na nga enao miaradia amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana firy imposition dia izany ny teny mahitsy hoe ny foto-kevitra ny tantanan'Andriamatoa Marc Ravalomanana Antananarivo ny traikefa no entiny nanarina n'Antananarivo no maharesy lahatra azy satria za mety hoe zoky kely ankizy teraka taona 2 tany amin'ny taona 20 tany no teraka zany hoe nahita sy nahatsapa fa misy dia tanana tsara azo tohizana nandraisana lesona ho an'ity Antananarivo ity. Zay no antony anankiray aloha ny safidianana ny fanohanana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny fanambarana zay nataony mahabe resaka amin'ny sasatsasany ihany koa ny amin'ny hoe fa maninona tsy ny firaisan-kina nanao fanambarana ao amin'ny candidature n'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia valiko fantatry ny vahoaka malagasy hoe ny firaisan-kina dia anisan'ny filoha mpiketrika ve na mpanorona ve na nanangana zany firaisan-kina zany Andriamatoa Marc Ravalomanana dia anisan'ny co-président ny président Miavatoro Cité-ny Andrianasolo ny haiko. Zany hoe hatramin'ny androany dia mbola anankiray ihany ny antsoina hoe firaisan-kina. Nanao fanambarana amin'ny anaran'ny antoko tim satria filohana antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amin'ny candidat azy fa ho avy ny fanambarana ataony avy amin'ny firaisan-kina manohana ny candidat rehetra izay mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina. Zany hoe tsy natao tompo-trano miono aloha ilay antoko tim sy ny mpikambana ao anatin'ny antoko tim. Za tsy ao anatin'ny antoko tim fa partisan Marc Ravalomanana, mpanaradia n'Andriamatoa Marc Ravalomanana, nanomboka tany amin'ny Rosoarivo dia efa tanora anisan'ny mba tsy teneny hoe nafanafoa dia anisan'ny tena mba nisitraka ny zavatra mety hosa tolotanana tamin'izany nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana ka hatramin'ny androany rariny sy hitsiny raha tsy mivadibadika mety mahabe resaka ny hoe fa maninona no Gasleo fa maninona no RMDM za ihany koa dia manana fikambanana atao hoe Union de base pour la révolution de Madagascar fa ireo rehetra nidirandreo dia mbola tsy niala tao anatin'ny foto-kevitry ny hoe toerina ny fomba fitantanana ny firenena tao aorianan'ny Sivisoarivony Makaty satria tena namotika vahoaka, tena namotika fiarahamonina. Zany hoe iverenao kely le resaka firaisan-kina sy ny candidature teo hoe tsy atao tompo-trano miono ny mpikambana eo anivon'ny tim dia Andriamatoa Marc Ravalomanana aloha tsy maintsy tsy nandray fanapahan-kevitra mialohan'ny fotoanany amin'ny hoe ampahafantarina ny mpikatroka fanairana ny mpikambana rehetra eo anivon'ny antoko tim iny. Fa eto Antananarivo ane zay mpikambana rehetra eo anivon'ny prositeny za zao teo nanohana ny prositeny. Zay indritra mantsy ny fanontaniana tiako apetraka hoe tao amin'ny prositeny ianao nanohana ny Cité-ny Randrianasolo ny haiko tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo fa tsy nanohana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ity fifidianana be ny tanàna ity ianao hanohana ny candidat Marc Ravalomanana. Inona ny mety hoe tena antony izay? Mialohany nanaovako ny fanambarana fanohanana satria za mahitsy ohatr'izay nanohana ny candidat Cité-ny Andrianasolo ny haiko satria zao rehefa hitako ny safidiny sy rotsaka ny C10 moa zany lasa hoe C10 ny ala Andriamatoa Cité-ny Andrianasolo ny haiko irotsaka anohana irotsaka ho fidiny dia retsy farany ny salasalany amin'ny mety ho fandraisany anjara anazy moa zay za nambinina raha hery mampianina dia rehefa mba nandalindalina kely ny momba manodididina nyity sehatra politika ity na ny atao hoe science politique dia politika makany amin'ny atao hoe mandroso mandrakariva aloha dia nambinina raha hery mampianina mitazona ny teniny hoe tsy mandrombaka fahefana tsy amin'ny alalana fifidianana. Zany hoe ny lokaloky izay tanora RMDM fa haka fahefana tsy ho ela
talohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia rehefa tonga ny fifidianana filoham-pirenena dia nanao casting na zay raha hoe izy amireto candidat reto no manana vina afaka hanarina an'ity firenena ity dia anisan'ny tafiditra tao anatin'ny candidat telo ny safidinay Andriamatoa sy teny Andrianasolony haiko zany akory tsy midika fa hoe nanadiny ny mety ho fiarahandia amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny safidina noana sy teny zay satria naresy lahatra anay le izy hatramy voalohany jorony amin'ny hoe za ndray anjara amin'ny fifidianana na inona endriny efa fantatra fa feno osika amin'ny fifidianana hoy izy fa raha tsy mandray anjara ataoko ahoana mety ho filazany amin'ny vahoaka ny amin'ny fanamby zay fanapetrako ny hoe za andray anjara fifidianana filoham-pirenena dia Andriamatoa sy teny Andrianasolony koa dingana voaloha teo amin'ny tantaram-piainana ny hoe tsy maintsy candidat izy dia nitazona ny teny nomena izy dia tanora ny fampiresaka zay ny alohan'ny nandraisany anjara tamin'ny fifidianana iny dia ny fampitazona ny teny nomena hoe mifanohana ny samy tanora zany akory tsy midika fa ny alalavitra tao anatin'le tontolon'ny fanoherana nambidina rery mampianina hatramin'ny androany sy teny Andrianasolony ay koa no lasa filohan'ny fanoherana etsy amin'ny Assemblée nationale iza no mivondronao ny ekipa na ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko timiny zany hoe ataoko fa tsy fady sona na hoe tsy fady ny mety nanohanako an'Andriamatoa sy teny tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena efa ajanontsika ataontsika anaty farangisosiny iny fa indro miverina manohana ny candidat Marc Ravalomanana satria ny antony dia zao ilay olona nitohanako tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nitazona ny etikany nitazona ny maizy azy hoe nisy fifanarahana misy dila napetraka ny amin'ny hoe tazomintsika hatramin'ny farany fa raha mbola tsy mandroso ny firenena raha mbola tsy mianatra ny ankizy afaka baka maro anisa be da be teo ny afaka baka fa vitsy no raisiny sekolim-panjakana be da be ny afaka baka fa vitsy ny manam-bola ianarana any amin'ny tsy miankina izay foto-kevitra ny arahana izay no mbola hitovizanay ary hatramin'ny androany mbola manohitra ilay fitantanana ny firenena gaboraraka izahay ka manohana ny candidat Marc Ravalomanana aty tsy misy fepetra ho zay teo aloha satria nahita sy nahatsapa fa nisy diatanana tsara napetraka Andriamatoa Marc Ravalomanana ho an'Antananarivo raha tsy teny anie sika Antananarivo zany tsy nampikaikaika ny embouteillage eto hoe inona moa ny tena mahatonga ny embouteillage dia lavadavaka fa tsy ny fampanantenana fa ny fanatanterahana ny flyover ny Anosy Zato sy Apasika no analana ny embouteillage fa ny fampitehany lalany eto Antananarivo no miteraka ny embouteillage eto ny tsy fisiny asa ho an'ny tanora ka ny maro anisa lasa mitarika sarety ny maro anisa lasa manao taxi bisikileta ny maro anisa lasa manao taxi moto mitombo ny mpampiasa lalany eto Antananarivo nefa ny fikojakojana tsy nisy taoriana ny 7 no makaty ny vahoaka malagasy afaka manamarina an'izany na mandiso azany zany misy eto izay foto-kevitra sy lalatsaina ny tantanana ny Antananarivo zay no mahatonga ny nambinina rery mampianina misafidy manokana hoe nisy diatanana tsara teto raha tsy teny afa-tsy ny fametrahana tetika mampaika anarenana sy ametrahana ny mpivarotra amoron-dalana ampidirina anaty tsena ankehitrio moa voiziny ny avetsy amin'ny mpanohana ny fanjakana fa hoe raha Andriamatoa Marc Ravalomanana anao dia be da be ny trano mirodana raha Andriamatoa Marc Ravalomanana no verina be ny tanàna dia be da be no very asa dia ny fanontaniana petraka hoe 7 ny makaty firy ny tanora very asa teto amin'ity Antananarivo ity firy ny orinasany katona teto amin'ity Antananarivo ity aleo ny vahoaka malagasy amin'izay no terina foazina andao tsy atorotorotsony hamerenantsika ny asina Antananarivo amin'ny ankapobeny misy diatanana tsara toy raha tsy teny efa tsy nitsenina Nosy-be iza ny navita tsena ngeza indrindra ho an'ny Madagasikara ndao atao hoe Madagasikara fa nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana teto Antananarivo mihitsy ny tsena ngeza indrindra iza no misitraka sy mivelona azy mampiasa ny tsena Nosy-be ny lafo valon'ny nosy ny lafo valon'ny nosy saika mampiakatra vokatra eo miakatra eo ny vokatra vatsy afaratsy io miakatra eo ny vokatra avy atsy Ambatondrazaka miakatra eo ny vokatra avy any Fianaratsoa miakatra eo ny trondro maina avy any Majunga ny renivohim-paritany enina dia samy manana ny solontenany mitondra vokatra makeo amin'io tsenana Nosy-be io ny renivohim-paritany enina dia samy manana ny solontenany maka entana eo amin'io tsenana Nosy-be io no misy ny grossiste ngeza indrindra eto Madagasikara io no misy ny zavatra tediavina ilain'ny any ambanin-dravikazo
rehetra any izy zany nanao an'izany tsy tampisehosehoana nanaovana an'izany fa tsinjolavitra ny mesure d'accompagnement ny fananganana an'io tsena io de ny hoe ny lalana mampitohy mampifandray ny reny volom-paritany eniny tsy nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana ambany zavatra izay le foto-kevitra ijoroako hoe nafinahitra le fomba nentina nandrafetany fampandrosoana nyty fireneny ty firenena ozy fa Antananarivo nataony niavaka kely namboariny ny lalana any amin'ny ambanimbany vohatra ny distrika rehetra any mba ampifandray amin'Antananarivo ifandraisana amin'Antananarivo ampiakarana ny vokatra ampiakarana ny asa tanana iamoana ihany koa ny misy ato Antananarivo zany hoe ny lalana sy ny tsena dia anankiray ireo tsy afaka misaraka io hoe manamboatra tsena anankiray de iny izy sensible malagasy 20 tapitrisa sensible fa tsy hoe andeha anamboatra autoroute sika de zalahy manana 4x4 tsy mialina azy manana 4x4 na ry zareo manana tôbila manana fainganam-pandeha matanjatanjaka firy moa ny olona manana tômôbila hoe manana tôbila azo ampiasaina amin'izany autoroute zany eto amintsika izay le hoe tsy mahay ny lahara-pahamehana ny vahoaka ane ny mpitondra taoriana ny 7 makaty de raha mahintsy miteny ohatr'izay nambinina rahery mampianina de io le tsy mapetipety ny sasany de mamorona compte fako ny amin'ny hoe nambinina rahery mampianina miaradia aminay na mety pikaramanady na mety voavidy vola za moa tsy de tia mampiasa le hoe tsy voavidy vola fa tsy mivarotra fanana ambinina rahery mampianina raha mbola potika ohatr'izao ny fomba ohatr'izao ny fomba hitantanana firenena raha mbola potika ny asan'ny fiarahamonina zany hoe mifototra amin'ilay fanohanako an'Andriamatoa Marc Ravalomanana no ireo foto-kevitra nitantanandreo apiko kely angamba fa sao de adininy ozy ny anatokatrano mety isy teny hoe ny fanabiazana ihany koa ny fanabiazana tsy nataony ambany zavatra za tsy teny an'le resaka hoe cantine scolaire na ilay blouse na ilay fampitaovana tamin'ny fampidirana an-tsekoly fa tamin'ny andro an'Andriamatoa Ravalomanana no nanomboan'ny droit d'inscription 0 zany fa tsy hoe androany vao misy olo-bavambahoaka alefa hoentina ho lansena na entina atao hoakalazaina de mody alefa manome tolo-dalàna ny solom-bavambahoaka rehetra isorako fa hatramin'izay no efa nangataka ny hoe aleo maimaimpona ny fidirana an-tsekoly ho an'ny mpianatra miankina amin'ny fanjakana fa tsy androany no vao misy solom-bavambahoaka amin'ny teny an'izany fa ny solom-bavambahoaka rehetra mifandimikosa efa samy nangataka an'izay fa nytika viana hoe tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany tsy natao adevitra fa nahafantatra izy satria ainy ny maharary ny vahoaka malagasy ainy ny maharary ny isa tokantrano ainy ny tsy fahampiana amin'ny isam-batan'olona fanabiazana maimaimpona ny miditra an-tsekoly amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana ny mpanabe indrindra de mba nananina izy azy fa amintsika miteny zao anie ny mpanabe be dia be any ambanimbany vohatra any manana carnet amin'ny épicerie ny mpanabe manana carnet amin'ny ivon'ny toeram-pitsaboana zany misy amintsika amin'ny vanandro iainantsika zao ka izay le teneniko hoe raha Andriamatoa Marc Ravalomanana Antananarivo ndesahana satria ty Antananarivo ty de lafy valonosy no mipetraka eto be dia be ny tsy anasa eto be dia be ny tsy mianatra eto be dia be ny mpanabe mimenomenina eto fa tsy ampy ny tambokaramanay tsy ampy ny entinay manabe nefa ny fanabiazana no fototry ny fampandrosoana ny firenena fa ny misy amintsika miteny zao taoriana sivy makaty de no abadoina ny vahoaka malagasy mba ho ambakaina nampahantraina hovidiana safidy rehefa tonga ny tao-pifidianana ho avy ny fifidianana be ny tanàna io de mino ary teneniko ny vahoaka malagasy hoe isy indray ny fizarana tsoatsy masamy teny an'izany satria tsy nisy fizarana ampahitsiana teto ka tsy nisy tambiny rehefa alohan'ny 26 juin de misy carnet pokotany angonina rehefa alohan'ny 26 juin de misy anaran'olona raisina satria mila tsara endrika mila mafeno mamasina masamy teny an'izany tsika rehefa akaiky ny fifidianana de misy lisitra tsy maintsy raisina de alefa eo le anairana sy foazana indray le hoe digitalisation ana carnet pokotany taitairina le vahoaka malagasy hoe tandremo tsy mifidy fa ho avy ny fizarana zavatra ny fifidianana de saika natao tambiny no vidiny izany ny misy eto hanika potika ny fiarahamonina rehefa tonga ny fifidianana de misy karazana zavatra moramora eto vola laina mora fa mandalo delany misy namana moa tena mba namana mifampiresaka ny fiarahamonina eny
mba ampondramy kely any aloha fa rehefa azo le anina fa zany voasoratra anatin'le lisy tany e mampalahelo le fiarahamonina fa ho avy io ho avy tsy ho elo io tamin'ny ray volana izy no nyteny an'izay a za moa nanome mba ny mety nisy kely taty amiko izy mpiarahamonina aminay eny de mba meo kely aho izy ataoko anecdote kely zay andro mba ataoko tsy maninona meo kely aho izy a de nomeko izy roa alina ny nangatahany de nomeko le roa alina ty le roa alina fa rehefa azo amin'ny herinandro ho avy le volanay de vola inona hoa ka misy vola omeny président zay hony any de azo ndray zay de averiko ny anao fa hatramitsika miteny zao a efa telo herinandro zay lasa mbola tsy tonga le roa alina nalainy tsy le roa alina ny olako fa le fomba hitezana ny fiarahamonina sy andry tolorana tsy namorona anazy lay fiarahamonina fa noforonina ny hoe omenay fotsiny fa ny safidinao anay zay no ao ambadika io ka Antananarivo ty mantsy a somary manahirana kely hoe rehefa tena akatoko ny fifidianana de manomana tsena mora vary mora delestage mora tsy fisin-drano mora zany zavatra rehetra zany a no maniny mpitondra fanjakana taorina sivy sy roa arivo de izay le fahitsina izay a no mahatonga atsika manana safidy manokana sy manentana ny tanora ny vahoaka malagasy hoe ho avy fifidianana aleo mitandrina so mbola tsy taona amin'ny fampelezan-kevitra fa aleo mitandrina mila mailo isika ny amin'ny fividiana tsafidy mila mitandrina isika satria ny 5 taona manaraka de akinitsika amin'ilay varotra safidy de ho avy ny fampidirana ankizy any akatso de maromaro aloha ny raisina vitsivitsy maromaro vitsivitsy a fa be dia be ny afaka baka de io le mahatonga antsika amiteny hoe andao olona manana vina afaka hanokatra orinasa afaka hamesehatra ny tanora manomboka eo amin'ny diplôme ny BPC ka hatrany amin'ny baka tamin'ny fotoan'androny a de fa hitanay nisy an'izany fampiofanana zany ny fampiofanana ny tatsaha tsy natao ambany zavatra satria eto amin'ity Antananarivo ity ny fiofanana fampiofanana ny amin'ny mety ho teknika rehetra ahafahana mampandroso ny isam-batan'olona ka izay le safidinay hoe nanohana ny candidat Marc Ravalomanana hanarina n'Antananarivo satria manana traikefa manana vina mpiarahamonina niainga amin'ilay filana fototra fa tsy sanatria noentina namena amiraviraviny amin'ny hoe ty misy kianjany barea ifonako ialako tsiny ampitikitra za koa mba mpitikitra ihany a kianjany barea izy zao inona ndresaka be mandidina ny kianjany barea fa zahay talohan'io ny tanora RMDM talohan'ny nananganina an'io a de nahazotsikery zay hoe tsy tanora reto tsy ty fanatanjahanteny ty fanatanjahanteny zay fa rehefa manao zavatra de atao zavatra mipaka eny anivon'ny vahoaka tam'izay zay nanome tolo-kevitra hoe ny apahan'io vola entina natanterahana ny kianjany barea io a de tsy nofinofo le bamangoky nydresahana tany amin'ny fampelezan-kevitra tsy voatery manafatra vary tsika ka hoe vary lany daty a mahabe resaka vary lany daty de avao misy miditra any am-ponja noho n'inona noho ny tsy fahaizana ny lahara-pahamehana noho ny tsy fahafantarana ny maharary ny vahoaka malagasy fa manao ny fomba rehetra andrombahana fahefana mba azahoana voninahitra sy seza ka izay le itenenanay hoe ampy zay a ny andrakandrana ho an'ity Antananarivo ity mahakasika ny izay hoe fifidianana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra izay hatrany anisan'ireo andray anjaran'izany ny mouvement gasikara zay vao nijoro tsy ela zay a mety ahoana ny fandraisan'ny tanora RMDM an'izay satria raha araka ny nambaran'izy ireo de hijoro hery fahatelo ny mouvement gasikara ary andray anjara amin'ny fifidianana ary ho atomboka izy ireo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny faha 1 ny volana desambra 2024 izany raha somary tsy ahivintsika kely ihany koa ny fandarantsika farany teo tamin'ny alarobia lasa teo de anisan'ny tena niresaka ihany koa an'izay mouvement gasikara izay manahoana ny fandraisan'ny jeune RMDM ny fijoroany ny mouvement gasikara izay hoe matetika ho izy ireo rehefa miresaka de na ny avy eo anivon'ny antokotiko Madagasikara tarihan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana foana na ny IRD sy ny TGV zay tarihan'ny mpitondra ankehitriny de hijoro izy ireo ho eo anelanelany manahoana mety hoe fandraisanareo an'izay sy mety hoe firitsahana izy ireo ihany koa anatin'izay politika sy ny fiainam-pirenena izay raha vao miteny an'izay ianao de somary mime kely no manaitra ny sain'ny vahoaka malagasy hoe nisy solombavambahoaka tsy miankina maromaro voafidy ny safidy ny vahoaka ny fidy andreny tsy miankina andreny fa mety misy rivo-baovao entin'ilay tsy miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny antoko matanjaka
no antony mety ny safidianany vahoaka azy ho solombavam-bahoaka. Inona nefa ny zavatra mitranga rehefa tonga ny fananganana an'ilay braomaritra teo anivon'ny anteny meram-pirenena fa lay tsy miankina marobe nanohana ny fitondrana ihany. De misy tsy miankina vitsivitsy tena mahasamy teny an'izany mety hoe tsy nanohana izy, tsy fantatra moa le tena antony tsy nanohanany fa hatramin'ny androany aloha mampiaya ny mety mody tsy hanohanany na ny mety mody hijanonany ho elanelam-panahy. Ka raha miteny ianao hoe mouvement gasikara fantatra ihany le rahalahy tena mba namana izy mifampiresaka tsara fa za de tsy nietreritra hoe aiko ve izy de efa tafiditra sady ao anatin'ireo miandrandra seza mihoatran'izay efa misy eo am-pelantanana. Solombavam-bahoaka no andraikitra nandrasana tamin'ny gasikara ary nazara faly hoe mba misy tanora mitovy aminay mba nisy tanora nanam-bola de afaka nanao solombavam-bahoaka satria zay koa mba mety zay koa mba mety vonona fa zay tsy le olona azo vidina safidy na azo vidina amina foto-kevitra fa ny foto-kevitra tazominay hoe rehefa zay ny tsy manam-bola de zay kosa aloha tsy anaiko atao fizible hoe andeha atao fitaovana. Zany hoe raha bangoko tokana zany aloha madididina an'izay hoe mouvement gasikara zay mialohan'ny tena hidirako amin'le izy hoe inona moa no tena ao ambadika zany. Zany hoe ny mouvement gasikara dia misy fomba fiteny zay hoe ny antana tsy lany na hoe ny ambili tsy lany ny ambilany takarina. Malaza be io eny anivon'ny fiarahamonina tambajotran-tserasera ao de naza koa raha lasa te hampiasa an'izay hoe nisy zavatra ngeza be nandrasana tamin'ny gasikara ohatra. Fomba fiteniko ny hoe mba te hahita aho mandoro pneu eny aminay eny Ambatomaro eny de mba misy solombavam-bahoaka amboriboritany fadimy tonga eo manao samboady miara mandoro pneu rehefa misy délestage. Zaho zay mba te hahita an'izany hoe mba misy solombavam-bahoaka anao an'izany de za mba nietratra hoe iny rahalahy iny ny anao azy ka hatramin'ny androany tsy mbola misy na de ray ary zavatra tena nandrasana taminy ka tanteraka aloha vao fotoana fohy nalany azy solombavam-bahoaka de efa lasa miteraka resaka be eto amin'ny firenena ny amin'ny hoe tsy vita akory ny andraikitra napetraka taminy de apetrakitsika sady ve ilay vahoaka malagasy miandrandra fanovana. De misy miresaka moa ny namana hoe zao voany na alany azy na zao voa de par rapport amin'ny vahoaka n'Antananarivo mpifidy sy ny fidiny avy eo anivon'ny antoko anankiroa matanjaka de mety eritreritra inona izy de za moa tsy de niditra amin'iny fa zay rehefa lany solombavam-bahoaka izy aloha de zay ny zava-dehibe fa ny manahirana fotsiny de le hoe ny andraikitra andrasana aminy tsy arak'ilay nieritreretana azy. Hoy ny vahoaka malagasy maro anisa eny anivon'ny fiarahamonina eny io mety misy maromaro vitsivitsy anisa ihany koa mety miaradia aminy aloha hatramin'ny androany na mety efa misy resiresy lahatra makany aminy satria politika moa ny atao eto fifandraisan-dahatra fa za manokana ny vahoaka malagasy ny sotomoko hoe Antananarivo de tsy andrakandrana no hita tanana azy. Antananarivo de tsy natao ana olona taitaitra na Antananarivo de olona nanana hafanapo na mety nisy nampafanafana ho ananonanonao mba tsy tenenako an'ilay mo anankiray hoe sanatriavina sao de ny vahoaka malagasy amin'izay no mitsara hoe iza ny tena mercenaire eto amin'ity firenena ity na iza ny tena pikaramanady eto na iza ny missionnaire fa ny anay ny foto-kevitra mitazominay nanomboka 5 sy 4 arivony makaty nambinina rery mampianina niditra teo amin'ny seritry ny fanoherana de satria potika tanteraka ilay hoavin'ny tanora malagasy de androany tanora izy manana conviction le rahalahy ao anatin'le mouvement gasikara tenenao zay mana conviction izy fa zao adino lay ny fampilokalokana na ny fampiresana tamin'ny vahoaka malagasy hoe hanao hitondra ny tsikera eo anivon'ny assemblée nationale zay no ny fanarahana fa raha ohatra ka manana viny izy ireo androtsaka be ny tanàna dia mety hoe manana fomba fijery lavitrezaka ve de manohana an'izay za manohana an'izay hoe raha mba any amin'ny lavitrezaka fa raha androany mba tsy tenenako an'ilay fomba fiteniko anankiray zay de aloha ataoko tsotsotra kely hoe androany aloha
mbola tsy teraka ny antsoina hoe hery fatelo. Ny antony de zao zay mantsy mety andiso na mety atezitra andreo rahalahy reo satria rahalahy daholo ihany le mivondrona ao anatin'le mouvement gasikara. Tsy mbola androany aloha zany rahalahy no resahana eto amin'ny tany sy ny firenena. Inona moa ny mouvement tsy nitsangana teto? Inona moa ny vovonana tsy nitsangana teto? Nitondra anakaiza reny? Nanao ino reny? Fa mbola tsy maresy ny antoko matanjaka aloha. Hatramin'ny androany tsy mbola misy maresy ny antoko TGV amin'ny fitondrana satria izy no mitondra de mbola tsy resy aloha izany. Ny antoko Tim matanjaka faharoa ao arinany mbola tsy resy koa izy aloha satria izy no mbola manana maronisa aloha raha ny solombavambahoaka no jerena raha ny mpikambana sy ny mpiatroka eo anivon'ny antoko Tim de mbola maronisa ihany koa. Zany hoe androany de mbola tsy misy aloha raha ny fomba fijeriko ka mety haharesy ny TGV sy ny Tim. Indrindrandrindra fa fifidianana no resahana de hamaly ry zalahy namana raha pitso rafakapitso ny tanora namana raha lasy ranabavy ao hoe za fanatisme za hoe fa fantatra zareo hoe za partisan fa tsy za tsy ao anatin'ny antoko Tim. Fa le fomba nytantanana firenena no safidianako hanohana ny président Ravalomanina hatramin'ny androany de isiteny hoe inona ny seza azony lahy zany moa fiteny namany zany rehefa miresaka amiko hoe fa inona ny seza azony lahy ty tao amin'ny Ravalomanana no mahatonga lahy ty tena tsy mivadikevitra mihitsy de hoe za manana ny personnalité mba tsy tenenako an'le hoe tsy voavidy vola. De le mouvement gasikara de lasa miteraka resabe eto amin'ny tany sy ny firenena de za miteny amin'ny vahoaka malagasy hoe ny mpitondra tao aoriana 7 sy 4 arivo de tsy maintsy namorona zavatra ahafahana manadino ny fahantrana, ahafahana manadino ny tsy fisinasa, ahafahana manadino an'io hoe ny charbon io de lasa 3 alina mahery teo hatramintsika miteny zao. Fotoana fo io tao aoriana 7 sy 4 arivo zany no nisiny zany zavatra rehetra zany. Tao aoriana 7 sy 4 arivo de nisy ny lokaloka fa ny litatry ny menaka io de ho amin'ny zakany tsirairay fa hatramin'ny androany be dia be ny mihinana tsy misy menaka. Hatramin'ny androany io vidim-bary io de tsy nisy fiovana firy. Ny ministra ihany no asaoty eto zay mbola mety ho resahantsika moa no manodididina zay gouvernement zay. Fa zany hoe izay le nandrasana tamin'ilay solombavambahoaka ka androany anazy moa fomba fijeriny iny za tsy de tena hoe manohatra be an'le fomba nipotrany anatin'le hoe mouvement sahady. Fa za kosa ao anatin'le manome tolo-kevitra hoe sao de mbola tsy fotoanany no ahafahana tonga de miteny hoe nga de tsy maintsy ny TGV sy ny Tim. Fa za masa miteny na hatrany amin'ny 20 sy 4 fifidianana isa mbola TGV sy ny Tim mety mbola matanjaka. Fa zay manao alliance am'ireo kosa raha ohatra ka mety mieritreritra no olom-baovao ka avoakan'ireo de mety ho tsaratsara toerana raha ny 20 sy 4 arivo nefa jerena sahady. Fa raha androany aloha masamy teny hoe mbola sarotsarotra ny ady amin'ny Tim sy ny TGV raha fifidianana be ny tanàna indrindrandrindra Antananarivo renivohitra ny resahantsika. Zany hoe mirarosoa ho lasa lavitra fa tazomiko zay teniko zay hoe mbola tsy teraka ny aresin'ny TGV sy ny Tim raha fifidianana be ny tanàna Antananarivo fotsiny ohatra no resahana. Ny any ambanimbany ravikazo any mety tsy mifaka mety hoe misy azo ifandraisen-dahatra any mety miova ny vato any. Fa ity Antananarivo ity hatramin'ny androany aloha de fa fantatra fa mbola matanjaka ny Tim manaraka azy ao ny TGV raha Antananarivo fifidianana député teo no jerena azy ka mbola tsy androany no antsoina hoe hery fatelo. Be dia be moa ny tsikera mahazo ao anatin'ny tambajotra-tserasera ao be dia be ny MP tonga aty tsy voavaliko reny ary za koa tsy manam-potoana amaliana madihana ny hevitro hoe tsy mbola teraka ny hery fatelo aloha androany. Na raha misy ny hery fatelo tsara indrindra de iny collectif de candidats iny. Raha misy ny hery fatelo tsara indrindra de za etao anatin'ny vovonana gasy leo satria tena leo an'le politician zay kanefa missionnaire no maro anisa nanodididina tao ambadimbadika teo fa raha zay pitarika mpandrindra ny gasy leo de hatramin'ny androany zay sy rahalahy Christian Tabera moa mbola aiza ny foto-kevitra hijoronay rahalahy l'homme noir président jeune RMDM raha zay telo amin'ny rahalahy reo nanangana ny gasy leo io de hatramin'ny androany ny foto-kevitra tazominay de hoe 7 sy 4 arivo makaty potika ny firenena de mila mijoro amina foto-kevitra ny tanora malagasy fa tsy ataon'ny olona missionnaire.
kanefa atao anatin'izay ihany koa raha mpikambanao anatin'ny gasileo manahoana ny azo ambara amin'ny hoe fivadiana ave moa zany sa hoe fialan'izy ireo andaharana atao amin'ny gasileo izay fantatra fa misy mpikambana vitsivitsy izay efa tsy eo anivon'ny gasileo intsony amin'izao fotoana izao ary misy miaradia amin'ny fitondrana, misy miaradia amin'ny candidat hafa raha tsy laza tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka atao amin'ny vorovoron-tany voalohany fotsiny sika. Raha ny fifidianana raha ny gasileo amin'ny ankapobeny no asitsika resaka dia enina zay no mpitarika co-président anankiroa ny co-président de ny tenako nambinina rery mampianina de frérot Ralay Vahiny nanampy anay tao Andriamatoa mialatsiny mitondona ny anaran'ny Zokobe artiste Rakiki Lova Ramanantsoelina de Rojo enina amin'ny rahalahy zay no tena antsoina hoe mety hoe lohandoha ampisorona ve na hoe mpandray fanapahan-kevitra tao anatin'io raiky amby 70 fikambanana zay sy antoko politika tao anatin'ny gasileo faharoa amby 70 ny Gemafi zay nitarehany Rakiki efa nivonjony zay satria zahay nanangana ny gasileo de saika tanora RMDM maro anisa satria nisy fikambanana be dia be taty ivelany te araka aminay zay le tanora tao anatin'ny tanora RMDM de tsy nanana fomba fijery zareo hoe hiaradia amin'ilay RMDM de zay no natonga anay nyteny hoe andao atsika anangana mouvement malagasy de gasileo zany hoe le gasy io zany ohatrany tsara ihany kay fa mila mivondrona tsara fotsiny de le gasileo no nanangana anay azy zany hoe rehefa nitsangana ny gasileo de be dia be reo ray aman-dreny ara-politika nanome sosokevitra nanome tolo-kevitra raha tsy teny efa tsy ny ray aman-dreny ministra teo aloha Tabery raha tsy teny efa tsy ny filohan'ny asa CDD Zokobe Lenoble maro ny ray aman-dreny be nanolo-kevitra anay ary nampianatra anay hitazona an'izay etika zay hoe rehefa ity de ity zany hoe hatramin'ny androany mety ahitsiko kely ny hoe mety tsy be dia be no mety lasa fa Zokobe Rakiki ihany hatramin'ny androany aloha ny tsy hita tableau fa raha zay dimy mirahalahy de mbola ao anatina fivondronana anankiray ny amin'ny hoe ny firenena tao aorianan'ny sivy sy roa arivo apotika zany hoe tsy misy zany hatramin'ny androany aloha ka mety miteny amin'ny anaran'ny gasileo any ambadimbadika any zanambinina manohana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny mahatanora RMDM mampitondra teny sy mafilohan'ny fikambanana Union de base pour la révolution de Madagascar antenako noanoanako an'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany hoe raha le gasileo zay zany de hatramin'ny androany zay mbola leo zany hoe ze efa tsy leo tsony no mety zay tenenina hoe nanaradiany mpitondra na mety hoe nanaradiana fikambanana hafahafa na mety hoe niala fa hatramin'ny androany aloha mbola manana foto-kevitra ary mbola mijoro ny vovonina gasileo amin'ilay foto-kevitra ny hoe nanitsakitsaka lalàna ny mpitondra ny mahatonga an'izao fantrany ny vahoaka malagasy zao satria ny lalàna natao ho mitarika ny fomba hitantanana ny firenena no ny hitsahina maromaro izay ary efa zay no natonga anay niakatra tany amin'ny ACC etsika sy mouvement ve isy mihoatra andreny fa maninona ary no samy nanana ny kajiny ny isam-batan'olona tany anananana tany maninona ny tsy niaraka ny fanometanana de androany ve zay tsy fanatria hoe zay hoa tsy missionnaire satria zay koa tsisy patron hoe andao manao an'izao andao manangana vovonana mba hahafahana manao an'ity fa ny anay foto-kevitra mihitsy ny hoe potika ny fiarahamonina vokatry ny tsy fihainoana sy ny tsy fanarahana ny lalàna eny ary zay tsetsatetsatsiaritra sady tena nandalo tao tanatin'ny resaka moa zany iny sady tsy maintsy miresantsika kely ihany koa anisan'ny tsara resana ihany koa nakasika an'izay gasileo zay sy tsara fantatritsika ny tokantrano hoe amin'ny mampitondra teny ny tanora RMDM no iresahany nambinina Herahery Mampiana amin'ity anio alina ity fandehitsika hiditra amin'ny loha hevitra farany angamba satria efa mandeha dia mandeha ihany koa ny fotoanantsika de ny makasika indrindra ny fanendrena gouvernemanta manahoana ny mety fandraisanareo ireny fanendrena gouvernemanta ireny ny fisina sekretera-panjakana vaovao inona ny mety ho andrasana mety hanahoana ity gouvernemanta vaovao ity raha ny jeune RMDM manokana zay moa rehefa le gouvernemanta sy ny filoha faratapony efa nitakinay tanora RMDM ary efa niteneninay fa tsy mahavita tsy mahefa ny andraikiny efa trany amin'ny faratapony de ny gouvernemanta maromaro zay gouvernemanta nitsanga zay voalohany aloha ny prime ministre no efa nasinay teny efa hatramin'izay ny amin'ny hoe
ny prime ministre mihitsy no efa mety tsy maefa ny andraikiny mahatonga ny mety savorovoro ara-ministérialy isan-karazany io. Ohatra amin'izany a hatramin'ny androany anie ny prime ministre mety mbola tsy afaka ny tena marina hoe iza ilay ministre nanodikodina ny volamena 13 kilona vadika vy na nahoana ny 7 ministre iadidiny feheziny reo mba avereny ho fantatry ny vahoaka malagasy zany hoe ilay ministre no asaoty asorina délestage zay ministre tonga eo de mahazo an'ilay fanambo hoe 100 andro de tokony misy fiovana rehefa tsy mahavita n'iny ny ministre de asorina soloina lasa ilay ministre ny fusible fomba fiteniko zay lasa ilay ministre no lasa fahavalon'ny fiarahamonina kanefa ilay prime ministre manda maromaro teo zay hatramin'ny androany na ny tetika mampaika hoentiny zareo aza manala fotsiny ozy ny délestage iveloman'ny fiarahamonina tsy mbola vitany raha ny gouvernement tamin'ny ankapobeny io zany mety nisy vitsivitsy nampidirina za tsy manao hoe zay ministre rehetra teo de ratsy na zay ministre rehetra teo de tsy manana fahaiza-manao fa raha tsy teny hoe ny ministre ny enseignement technique io zao de olona manany maizy azy izy manany fahitsiny manany fahaiza-manaony fa zay mametra-panontaniana hoe hotazominy hatramy farany ve zay fahaiza-manaony zay fahitsiny zay ka tena hitondra ny anjara brikiny hampiofana andreto tanora afaka baka zay le teneniko hoe zay sady mitsikera ny manome sosikevitra tena fampiofanana mifanaraka amin'ny salataona an'ireo ankizy afaka baka reo no atoloro be dia be satria maromaro ny ankizy afaka baka tsy tafiditra amin'ny anjery manontolo noho ny tsy fananam-bola ny miditra eny akatso zany efa menimenina mihitsy ny ray aman-dreny hoe tsy maintsy manao an'ilay cours préparatoire hony de ao amin'ny tambajosa-tserasera ao moa mandeha ndresaka hoe ny miditra eny akatso rehefa tsy mahafatatr'olona rehefa tsy manam-bola zany ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy vokatra ilay ministre mandrafitra ilay gouvernement mety tsy manana tetika mampaika tena entina anampiana ny fiarahamonina ka ny gouvernement misy io misy miteny hoe gouvernement vaovao de tsy vaovao aloha izy satria ny prime ministre mbola eo ihany vaovao izy raha mba nisolo kosa le prime ministre fa ny zavatra misy de ny hoe ny ministre tsy masa tena mandonda tabatra mafy satria zay le niteneniko tatsy ambolony amin'ny hoe missionnaire ihany koa ny akabetsahany ministre hoe tsy maintsy mandray an'le toerana ve na tsy maintsy nividy an'le toerana ve hampanatanterahina inona satria rehefa mba noenoenona eo ny cursus na ny profil lay ministre isasokajiny de ny diplôme aloha tena mipopoka be tena misalut mihitsy tena misalut an'le ministre mihitsy fa tena misy diplôme fa hatramin'ny androany ministre ataoko hoe mety efa tsy latsaky ny zato dao ataoko hoe tsy latsaky ny zato no tonga teo fa na tolo-kevitra anankiray na fanapaha-kevitra anankiray ka tena mba nampitehaka ny vahoaka malagasy mbola tsy nisy hatramin'ny androany anto ka zay le tenenana hoe ny gouvernement misy miteny hoe alolo jerena ny fomba fiasany fa omena sensa na fomba fiasa impiry vao hitondra ny tolo-kevitra tsara na ilay fanapaha-kevitra feno hanarenana ny fiarahamonina rehefa nanao fanamby fa hitantana firenena de tokony efa ny be da be ao anatin'ny sakosy de nitetika mampaika hoentana mampandroso ny firenena ilay hanarenana ny fiarahamonina fa tsy tonga eo vao andeha anao fanamby hoe afaka 100 andro de ho afaka ny délestage na mety ho afaka zao volana de hidina ny vidim-piainana na afaka zao de isy fandripahalemana milamina eto zany ny zavatra misy ny ainana nandritry ny gouvernement ny fandimby ka reo misy ministre vaovao zay hoe misy nyteneniko any ny tononoko teo hoe misy ministre mety mba mafinaritra tsy misy tsy mafinaritra moa satria asa masina andraikitra goavana no iantsoroany zany ministre zany fa tsy tokony ho ministre be manaiky fotsiny tsy tokony ho ministre matahotra ny overseza ary tsy tokony ho ministre tsy manana tolo-kevitra entina hanarenana ny fiarahamonina amin'izay anjara tandrify raha tsy tena hoe ny ministre ny mponina zao tena misy adidingeza be miandry azy satria vahoaka no tena iantsoroany mivantana tsy tena hoe io tsy fandraritsy sakafo io manahoana io ka nametraka karazana
ministra mpiana hoe Secrétaire sekretera mpanjakana miadidy an'izao na miadidy andrina manendraikitra anyity a na ny prime ministre ary ny mbola ho atao telo rehefa ilay volonté politique any amin'ny hoe tsy mahafantatra ny lara-pahamehana no tsy mipetraka de tsy misy ninona azo atao eto na n'olo ministra isam-bolana eto azy rehefa mbola tsy fantatsika no hoe malagasy mila misakafo ara-dalàna, mila manana angovo ara-dalàna, mila mianatra ny zana-bahoaka mba tsy mitebiteby izy rehefa modiny amin'ny mpisitony na mpangaro-paosy rehefa kaikaiky farany volana rehefa mipetraka zay de aloha mbola tsy andeha iresaka hoe Madagasikara mila téléphérique, Madagasikara mila an'ilay Tour Eiffel, na Madagasikara mila an'ilay autoroute, na Madagasikara indray raha pitso rafaka pitso averina ny hoe tsy maintsy miami zany hoe zay misy rehetra any ivelany any teneniko hoe ny Tour Eiffel ataontsika entre guillemets iny fa ny malagasy any atokantrano mety mahatakatra ny tiako tenenina an'izay hoe hatramin'ny androany de ny mamaika ny mpitondra fanjakana mamaika ny sasany ho ministra de ny azahoana nationalité ve na mety anaovana inony fa tsy mahafantatra le lara-pahamehana ny vahoaka malagasy hoe tebiteby aneny vahoaka malagasy mandeha mody amin'ny ariva rehefa voatratra ariva kely de miarovana kely mihitsy le poketra kely eo akelikeo satria misy an'ilay telefonina ifampiatsoana vady aman-janaka hoe tsenao tsy efa eto akaiky ny trano efa eto ambony eto fa le midinao an-trano sisa no atahorana ny elakela trano maizina ny fandripahalemana tsy mipetraka araka ny tokony ho izy na n'olo ministra ozy fa zato amberivo eto isika rehefa ilay volonté politique amerina ny asy ny fiarahamonina io no mbola tsy hanana ny mpitondra mifandimby de mbola eto ihany raha malagasy de mbola eto ihany isika tanora miady hoe afaka baka niady ny ray aman-dreny hoe tovy zay afaka baka ka mila manao akory ay de ka hoana vola zany ka tsy fantatro fa mila manao akory ozy le zaza ao atokantrano ao nampanaovina akory le zaza na janony dada ny mety ho caprice kely na imamy fa hoe ampanaovina akory ty zaza ty telo volana aloha mibaka afaka baka izy eo am'izay ary ny fanontaniana no mipetraka hoe te hanao inona ary dada endana mba nytany io ny saram-pianarana rehefa tsy tafiditra any akatso nantany any amin'ny tsy miankina ka raha manodada ao anatin'ny ray taona no eko laziny ankizy ao anatin'ny ray volana zany ny zavatra misy satria misy raim-pianakaviana na afaka zanaka baka mbola karaha madimy alina sy raha hetsy na mety mbola misy raha hetsy mahery azy misy an'izany ananivo fiarahamonina any fa mba nezaka le ray aman-dreny na mpiana-janaka satria mba tiany hoe afa ny zaza nianatra fa rehefa nianatra izy tonga eo amin'ny baka ka le eo tapitra eo ny première an'le ray aman-dreny inona no atao de lasa le ankizy mandeha mitady karazana fifofanana kely de manao asasa tselika kely tsy de manahoana de avy hatrany de miroso am'sehatra ny tokantrano tsy fidin'ilay tanora malagasy izay le itenenantsika mpahitsiana hoe ry mpitondra fanjakana ry gouvernementa malala andao re lara-pahamehana ny vahoaka am'izay no jerena ampy zay ny aitraitra aza mampanantena indray hoe raha pitso rafakapitsy de anao tanàna vaovao mitovy amin'eny amin'ny volana nanao andry fa ny kapoaka ny vahoaka malagasy ane ka efa elany tsy miasa tsony efa miaina amin'ny atao hoe sakafo ambany foatra ny vahoaka malagasy efa tsy misy tsony ny portefeuille anisa tokantrano efa tsy misy intsony ny fandripahalemana tena azo antoka eto fa rehefa misy zavatra misemoa eto amin'ny firenena raha hoe misy tanora manana vina ny hevitra na misy vondrona politika mangataka kianjanehoana hevitra de to misy mpitandy filaminana marobe fa zay rehefa mody alina amin'iny faritra misy anay iny amin'ny parti Anambatomaro iny tena tsy de ampy mpitandy filaminana za moa de mba modimody alina satria noho ny adidy amanandraikitra de modimody alina amin'iny faritra iny nefa fantatra fa faritra mamay fa so ihany tena mba zara-bahoaka ihany de mba fatapatatra ihany andao zalava andeha ody ny ohatr'izay zany hoe ny gouvernement antsangan'io de ny andrandrainy mpitondra fanjakana de hoe hitondra fanovana fa fanovana makany amin'ilay lara-pahamehana no andrasan'ny vahoaka malagasy
fa nivana makany amin'ny amaly ny isam-batan'olona no andrasan'ny vahoaka malagasy ianto. Eny ary azo lazaina efa tapitra sahady ny fotoanantsika andriamantonga ambinina rahery mampianina minitra vitsivitsy sisa ankasitrahana alohanao ny vahiny tato anatin'ny fandarana nanaiko asain'ny fandarana ary dia mbola mety misy ny tsy voaresaka tao anatin'izay ora iray izay antenaina fa amin'ny fotoana manaraka dia mbola ho avy ihany koa ianao rehefa izy izay fanasana izay. Misaotra aloha amin'ny fanasana betsaka ny tokony horesahana fa amin'ny ambangivango zay fa voalaza fa eto am-pamaranana no mitodika amin'ny vahoaka malagasy ny hoe tsy maintsy mandray anjara ny fifidianana isika amin'ity indray mitoraka ity. Ny antony dia zao hoe ny fifidianana be ny tanàna no fifidianana tena manakaiky vahoaka indrindra. Solombavambahoaka iny mety hoe mitondra ny tatitra makany amin'ny assemblée fa ny be ny tanàna no afaka anatanteraka ilay tetikasa ny fanamboaran-dalana ao amin'ny elakelan-trano misy atsika ao, afaka andio an'ilay tanàna misy atsika rehetra any. Io ny fifidianana manakaiky vahoaka indrindra ka azo atao toatoana mety ambonambony ny fandehanana mifidy fa entanina ny vahoaka malagasy tena ifoa ifanentana ny isa-tokantranony amin'ny hoe andao entanina ny ao atsimo avaratra andrefa natsinanina ny tranontsika andao mba andray anjara fifidianana amin'ity ary hahay fidy ahafahantsika mitondra fampandrosoana eny fotony eny ary manaraka izany dia misaotra ny fahita lavitra rekory mbola manasa ny tenanay satria raha zahay moa dia mahitsihitsy rehefa maneho hevitra dia izay le mahafinaritra amin'ny ity televizionna ity olona mahitsy ihany koa dia raisiny eto ary tsy mialonjafy dia tohizatra amin'ny farany izay ary misaotra anareo mpanao gazety sy ny teknisianina ao ambadimbadika any ary misaotra ny vahoaka malagasy izay niaino sy nanaraka ny haino manjery teto amin'ny rekory Madagasikara. Misaotra tompoko. Mankasitraka anao ihany koa dia mankasitraka antsika rehetra tany an-tokantrano ihany koa niaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'ny fandarana. Raha toa ka izao ianao vao miaraka aminay ka tsy nahita ny resadresaka teto tamin'ity androany ity dia manasa anao hitsidika ny pejy rekory Madagasikara fa dia azonao arahana voalohany hatramin'ny farany ao ny fandaharantsika dia ho amin'ny manaraka ary dia vahiny hafa sy loha hevitra hafa indray ao amin'ny alarobia ho avy izao moa izay fandaharantsika izay dia manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.